Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina bamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Faly indray ny tenako a mahita anareo eto androany miarahaba anareo anatin'izao fiarahantsika mahafinaritra dia mivavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramboka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana ato anaty mivavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manatontosa an'izao fandarana izao. Dia faly miarahaba anao eto ary dia resy lahatra tanteraka fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao a, tsy kisendrasendra no nahatongavanao teto a, fa tena resy lahatra fa misy raharaha ilan'ny tompo anao a, ka raha tonga eto ianao dia maharetatra amin'ny farany a, antsika hiaraka hifampahery ao anatin'ity fandarana ity a, maharetatra amin'ny farany raha androany vao tonga eto dia tena hoe tsy kisendrasendra nahatongavanao teto a, tena misy raharaha ilan'ny tompo anao a, dia maharetatra amin'ny farany. Ary raha vao androany vao tonga eto dia aza mieritreritra hoe za tena vaovao be eto a, fa zany daholo ny eto amboan'ireo ankizy ireo dia mandray sanjara amin'ny commentaire aza mihafahafa. Atsika rehetrarehetra ity tsisy tompony ity fandarana ity fa an Jesosy izy ity a, tsy mialon-javitra, tsy mifidy nizaniza, tsy manavaka nizaniza rehefa vonona hivavaka ianao a, dia andaontsika hiara iroso anompan'Andriamanitra. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa izay efa paketo nefa tonga eto androany. Anisan'ny voalohany hiditra teto androany ny arabaintsika manokana Ranabavy Kadaka Malala, izy ny tafiditra teto voalohany androany a. Dia ny fiadanan'ny tompony ho aminao Ranabavy ho tahin'ny tompo manokana ane anao sy ny zaza ao an-kibonao a, dia fitahin'Andriamanitra ny didina anao. Alleloia. Dia tahian Jesosy Ranabavy Kadaka mampimangy amin'ny ankonanao rehetra ao. Dia manaranaraka azy Ranabavintsika Lina artizanay a, ao Ranabavy Ama, Ranabavy Razana Monika, ao ihany koa ry Ranabavy Ranabavy foana moa voalohany satria Ranabavy mibetsaka. Tiffany Rakotomanga, efa ela nahitako an'izany anaran'izany teto farany. Tongasoa, Felana Rakoto, Itody Rahonosoa, Mampionina, Tojo Mikaela, Marijo, Rodine Marie, Aimé Manambotsoa Amboaratsiky, Aimé Lovely, Marijo, Misfit na Ilala, dia ao ihany koa i Amboaratsiky efa narabaiko teo a, Miandriany Rodriguez izy tsika vadiny. Dia tahin'ny tompo Mami a, Misfit, Tsiry Amboaramiel, Lantonirina, Côte les Camarades de Jesosy, Verselina, Angela io efa mifo any Sinany. Dia tahin'ny tompo ihany koa Anova Rosaine elaela tsy hita ry zareo any Mayotte. Dia ao ihany koa i Suzelle Suisse, tahin'ny tompo Sandola Koweït, Rolianisy Allemagne. Dia tahin'ny tompo Ranabavy Soameva eto Frantsa, Ajaska Patitsy any Lyon, Erika tahin'i Jesosy Soameva Skapatitsy efa narabaiko teo. Tahin'ny tompo isika tsirairay avy Beky Rolande, Tongasoa. Dia manona fiadan'ny tompo amintsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany adiny ray mahery adresy sasamahery ny rahantsika hiaraka amin'ireto ekipa mahafinaritra reto a. Dia Ranabavintsika Kadaka Malala nitondra vavaka fanombohana. Dia anaran'akazy fity amitina ny toroteny omaly amin'ny teny frantsay. Dia ho tonga eto Ranabavy Soameva, Marijo foana ny ambavako, Ranabavy Soameva hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka ho an'ny firenena kosa Ranabavintsika Iama satria ilaintsika vavaka ho an'ny firenena. Alleloia. Dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany a. Andao ary tsika hivavaka metraka izao fotoana izao eo am-pirantan'Andriamanitra. Tahin'ny tompo Ranabavy Kadaka Malala, anao ny fitenenana ndahoary. Vavaka fiambenana amin'ny riva zao indray. Hiara hivavaka ary tsika tompo. Rainay be fitiavana mbola misy zao ohatra midera mankalaza ny anaranao izahay. Satria lehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy. Nitantaninao sy ny vimbinao izahay tamin'ny tontolon'andro iny. Ka nahatratra zao ora sy fotoana izao indray. Mangataka eto anatrehanao anefa izay Jesosy io. Arosay aminay tsirairay avy ny fahasoavan'ny mpanay avy aminao. Tompo ranay izay ny an-danitra eo.
Ozy ianao Jesosy hoe raha misy roa na telo mivavaka eo anatriako dia ho eto ampovoany eo. Mino somatoky izay Jesosy fa amin'izao rosy fotoana izao dia eto ampovoanay ianao mihaino mivavaka se ataonay eto Jesosy ranay izay an-danitra eo. Ka mpianao tompo na ny toriteny na ny vavaka na ny fampianaranao entin'ny pastera enganeka mba hirotsaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy ka anjesy lahatra anay tsirairay avy izany Jesosy malala ao. Ankehitriny koa tompo ao mbola reo maro leo namanay mbola anatin'ny fisalasalana amin'izao fotoana izao Jesosy io. Anao ny tantana azy ireo ka hitarika ny hitsikasika ny fon'izy ireo Jesosy io. Satria efa farany izao efa akaiky ny farany Jesosy io. Izay tongavanao hitsenanao anay tsirairay avy Jesosy io. Ampio koa ny connexion anay Jesosy io mba tsy ho tapaka eo noho ny teny masina avy aminao. Esory ny asan'ny devoly izay hitanao ka manelingelina izao vavaka ataonao eto izao tompo ranay izay an-danitra eo. Ary aza venanao miala eto izahay raha tsy voatorotoro ny fahasoavam-panay avy aminao. Ary hosay anatin'ny fonay tsirairay avy Jesosy io. Ny fahasoavam-panay avy aminao ranay izay an-danitra eo. Ny fona nefa izay Jesosy no zavatra nataonay sy ny fankatamitraponao ka nampalolovinay ny sainam-panahinao. Rahay be fitiavana tokoa ianao tompoka tsy mamelanay na amin'ny zavatra sarotra izany. Maro ny zavatra tiana angatan'ny ohatranao nefa tsy voatony ny vavanay tompo ka izay hitanao mahasoa anay dia petraka amin'ny pelantananao izany tompo. Misaotra rahay be fitiavanao. Anao irery ihany ny dera ny aza vondraitra talohako mandrakizay. Amen. Alléluia. Misaotra rainay io. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du lundi 22 novembre 2021 qui nous a été partagé par sœur Roli Hanish. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Voici les écritures en italique au nom de Jésus. Sermon sur la montagne, les béatitudes. Ce sermon que Jésus a fait sur la montagne est un sermon très très long quand on le lit. Mais même si ça a été long, les personnes qui l'ont écouté et nous qui lisons ce sermon-là, on y prend goût. Nous allons directement lire le verset 3, au nom de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Pauvres en esprit, nous allons voir un autre verset dans Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19, au nom de Jésus. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc toi, quand tu es pauvre en esprit, c'est quand tu pleures en priant. C'est quand tu as envie de parler à Dieu. Et pauvre en esprit, c'est aussi quand ton cœur se brise pour Dieu, quand tu pleures pour lui, quand tu es triste, quand tu vois quelqu'un pécher, tu es triste pour Dieu. Par exemple, un homme, il était dans un bus, et il a vu des jeunes de 14-15 ans faire des bêtises et dire des gros mots dans le bus. Et il était triste parce que ces personnes ne glorifiaient pas Jéhovah. Et donc toi, quand tu es triste en voyant tes proches qui sont des idolâtres, qui sont alcooliques, et que tu pries pour que Dieu les change, c'est ça, pauvre en esprit. Et si tu fais ça, le royaume des cieux est à toi. Alléluia. Nous allons ensuite passer au verset 4, toujours de Matthieu chapitre 5. Au nom de Jésus. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Nous allons ensuite voir un autre verset dans Jean chapitre 16, versets 20 à 22. Au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Nous, on dirait qu'on a une vie triste quand on obéit à la loi de Dieu, parce qu'on évite de faire ce que les autres y font. On évite de boire ce qu'ils boivent, comme l'alcool. On mange pas ce qu'ils mangent, comme les animaux impurs. Et quand on est avec eux, du coup, dans les fêtes par exemple, on choisit bien ce qu'on mange. On préfère plutôt prendre les fruits parce que c'est plus sûr, parce qu'il n'y a pas de risque de manger quelque chose d'impur. Et tout ça nous donne l'impression qu'on est affligé. Mais on sait que un jour, cette tristesse deviendra de la joie. Alléluia. Quand on fait la volonté de Dieu, c'est comme quand on fait un compte épargne. On évite les choses que Dieu il n'aime pas, on évite les désirs de la chair, on souffre par-ci par-là, on obéit à la volonté de Dieu. Mais tout ça, Dieu les garde. Dieu garde notre souffrance et rien de tout ça n'est perdu. Parce que tout ça fait que ta récompense pour avoir fait tout ça sera immense. Tu auras du bonheur et personne ne pourra te le prendre. Pourquoi ? Parce que tu auras respecté la loi de Dieu. Nous allons lire ensuite le verset 5 de Matthieu chapitre 5, au nom de Jésus. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Débonnaire, une personne débonnaire, c'est quelqu'un qui a une grande bonté, quelqu'un qui est tolérant. Moïse, c'est la personne la plus tolérante et la plus bienveillante dans la Bible. Quand Israël se plaignait, Moïse priait pour eux. Et ce sont les personnes comme Moïse qui vont hériter de la terre. Verset 6, au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et cette soif de justice et de vérité, et cette envie de connaître la volonté de Dieu, le sabbat, la sainteté, les animaux impurs, la façon de s'habiller, surtout pour les femmes, porter des jupes longues. Si vous avez faim, parce que si vous avez faim et soif de la justice et de la vérité, vous serez rassasiés. Le verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pardonne aux autres, donc. Aide les plus démunis et donne aux pauvres, parce que après, c'est Jésus qui te récompensera et te donnera lui aussi sa miséricorde. » Le verset 8 et 9, au nom de Jésus. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. » Le cœur pur, quand on a le cœur pur, c'est quand on n'a pas de mauvaises pensées. Et quand on a le cœur pur, tu ne diffames pas les autres, tu n'humilies personne, tu n'as pas de rancune et tu n'es pas hypocrite. Et quand il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu », c'est-à-dire qu'il faut que tu donnes la paix aux gens autour de toi, réconcilie-toi avec les autres et réconcilie-toi, essaie de te réconcilier avec tes ennemis même. Et ensuite, dernièrement, au nom de Jésus, versets 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alléluia. Ne vous découragez pas quand on vous insulte ou qu'on vous regarde mal parce que vous respectez la loi de Dieu. Soyez heureux parce que votre récompense sera grande. Alléluia. Voilà donc les 9 choses à faire pour avoir le bonheur, les 9 béatitudes. Parce que le bonheur, tout le monde le cherche, mais pas tout le monde ne le trouve. Mais si on suit Dieu, si on respecte ces 9 choses-là, on trouvera le bonheur et on aura du bonheur qui durera éternellement. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du lundi 29 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Soa izay matahotra an'Andriamanitra
era ho anao raha tian'andriamanitra ianao hatramin'ny taranakao tsy ho very. Alleluia, era ho anao misy mpankala aza izy koa malala arovan'andriamanitra. Alleluia, fiadanana mateza maina Jesosy lova tsara sady ngeza zany no miandry anao raha tian'andriamanitra ianao. Alleluia, raha te ho sambatra ianao sy ny ankonanao dia manompo an'Andriamanitra. Raha tianao hiadana hatrany amin'ny taranaka fara-mandimbonao dia manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra betsaka ny vavintsika kadaka isika tao anatin'izay vavaka matsiro nanomboan'ny fotoana. Mahafinaritra be ny vavaka raha nabavakadaka. Misaotra fandraisana anjara dia hotahin'Andriamanitra ny ianao. Andriamanitra malifity. Alleluia. Fa mamy mivavaka ary napirakitsika teo am-piaran-tan'Andriamanitra tokoa zany dia misaotra anao. Misaotra ny fidiko tamin'ny famitinana fa mahakasika foana ary tena hoe mitondra vokatra ngeza be anie zany famitinana ataonao zany fity dia mahereza foana ny zanak'i dada sy neny tahiny Jesosy.
Andao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra fa maro be nareo ny tsy voarabako teto intsony a. Anisan'izany a Manico Bonsoir de Berthe Savant, Tahiny Jesosy a, Tsiry Amboaramiel, Mami de Marie-Jo Roly, côté les camarades de Jesosy, Franjina Condrina, efa narabaiko teo a ny sasany a. Ao ihany koa i Rose Rosia, androany vitako teto zany Rose Rosia zany a, Tahiny Jesosy de tonga soa ianao a. Lovely efa narabaiko teo a, de Iladanina, Tahiny Jesosy a. De ao ihany koa izy mbola tsy narabaiko teo a, Nambinitso, Tahiny Jesosy a. De Itody Raoniso, Tahiny Jesosy Eliana, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra tahiny tompotsika tsirairay avy de maretatra amin'ny farany e. Andao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zay henoantsika androany tompo daholo de iarahantsika amin'ny anabavintsika Soameva. Eto moa de isaky ny efa isam-bolana no miditra ny mpitoro-teny satria efa maro ny mpitoro-teny ao a. De andao avy hatrany ary tsika to de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de mihaino finaritra. De rehefa vita ny toro-teny ny anabavy Soameva de miverina eto ihany a mamelabelatra ny toro-teny. Andao ary a tahiny tompo ranabavy Soameva, hanao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika manakava dia mbola manao fety anan-tompo amintsika tsirairay na tokantrano eto amin'ny fandarina andramo ka izaho. Ny toro-tenitsika androany moa ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia 42:8. Isaia toko 12:9. Dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no Jehova, izao no nanarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ahy ho amin'ny sarin-javatra voasikotra. Amen. Izao no Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voasikotra. Amen. Ny soramandro moa ry havana ny amin'ny mpanompon'i Jehova, mpitondra famonjena ho amin'ny Israely sy ny firenena rehetra. Amen. Ny zavatra ho hitantsika eto androany moa pastera dia tsotra nefa kosa aoka tsika mba hompiaino fatranao aleloia sy amenina fotsiny. Aoka mba piaritsika eo amin'ny fiainana ny zavatra rehetra izay toritsika eto na maro aza ny fandalovantsika na maro fa mba tokony ho raitsitsika, mba ho tokony hampiaritsika eo amin'ny fiainana zany a zay zavatra horenesitsika eto, zay zavatra enotsika eto amin'ny toro-teny. Dia sy moa ry pastera mikasika ny hoe izao ny Jehova hozy izy, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Raha ohatra zany misy fanoharana zany ty ataoko ty a, misy toristy ohatra tonga amin'ny tanàna, tonga any Madagasikara misy toristy, hoe lasa mijery tanàna zany le toristy tonga any Madagasikara, tsara le tanàna, ny hatsarany tanàna, ny hatsarany village, hozy le toristy tonga any. Rehefa mijery fa fantatra fa tsara izany, dia hitantsika fa voninahitra an'Andriamanitra no nahatonga ny hatsarany tanàna iny. Ohatra anankiray koa ry havana, isika rahavavy rehefa mitaratsa atsika amin'ny maraina andeha hiasa na mandeha amin'ny tany izay alentsika reny
Tsara be mihitsy za ty. Voninahitr'Andriamanitra reny. Voninahitr'Andriamanitra reny raha vavy raha nadàhy malala isany. Mijery taratra antsika maraina hoe bôgôsy amin'ny bokon'ozatra be. Iny de voninahitran'Andriamanitra. Omeo voninahitr'Andriamanitra amin'iny. Misy koa tsika indraindray mandeha eny an-dalana. De mahita manam-pahefana mandalo. Mahita tomobile manam-pahefana mandalo miaraka amin'ny kiroroka, miaraka amin'ny sifflet, sy miaraka amin'ny motara anankiroa. De miala eo amin'ny lalana olona rehetra, midekaly olona rehetra satria mandalo ny manam-pahefana amin'iny. Nefa Andriamanitra zany mola lehibe mihoatran'ireny. Velona ny olona anankiray ry havana noho ny voninahitran'Andriamanitra. Ny Andriamanitra tokony ometsika voninahitra voalohany indrindra eo amin'ny fiainantsika. Izy no manometsika fofinaina mahavelona. Izy no manometsika haina. Haim-baovao isa-maraina amin'izay rehetra ataotsika. Atsika avy matory reny. Atsika matory. Izy no manometsika. Izy no mampifoatsika maraina amin'ireny. Voninahitra izy ry havana. Asan-drato izy. Asan-drato ny anarany. Satria Jehovah dia ilay mpamindra fo. Tsisy zavatra azotsika atao raha tsisy Jehovah. Andriamanitra iray be fitiavana. Voninahitra no tena asandratsika eo aminy isan'andro isan'andro. Tiako mizara amintsika ry havana, inona moa no andrasantsika amin'Andriamanitra ary inona no andrasan'Andriamanitra amintsika? Ny andrasana amintsika ry havana, ny andrasantsika aminy aloha dia maro ny zavatra angatantsika sy andrasantsika. Mangataka atsika vola fitahena ara-bola, mangataka atsika asa, mangataka atsika resabady, mangataka atsika fianarana, mangataka atsika amin'izay rehetra mahasoa atsika. Mangataka atsika amin'ny fiainana mandrakizay mba hampakatra atsika izy. Raha ho avy ny fotoana ilantsika eto ambonin'ny tany dia mangataka atsika mba handova ny fiainana mandrakizay. Nefa amin'ny alalan'i Jehovah Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Andriamanitra velona irery ihany no ahafahantsika makany an-danitra ry havana. Ry havana, tsy afaka hisoty tamboho isika hiditra an-danitra. Na hoe izay olona mahitahita ihany no makany an-danitra. Tsy izany, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raony lanitra Jesosy Kristy ry havana, ny fahasalamantsika dia ao amin'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra velona. Ao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra velona ny fitahiantsika rehetra, ny fofinaina mahavelona antsika rehetra ry havana. Ny fiainantsika dia any aminy daholo. Ome voninahitra izy, asan-drato izy, derao izy. Ny zavatra rehetra, ny antsika samy manana zavatra andrasantsika ao amin'ny Jehovah. Nefa kosa izy miandry atsika nome voninahitra azy. Atsika mitady zavatra be dia be aminy, nomeny, nefa izy mba miandry ny voninahitra, mba hanolotra voninahitra ho azy asika. Ka izy manao hoe, izao Jehovah, izany ny anarako.
koa azafady izany Jehova izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko any hafa. Ny fiderana ahy ho an'ny na ny fiderana ahy ho an'ny sanjavatra voasikotra. Aokatsika mba hidera azy koa. Miteny koa izao amin'ny Isaia 43:21 manao hoe izay olona noforoniko ho ahy izao no anambara fiderana ahy. Isika izay namboary ny tanany, itsika olombelona izay namboary ny tanany, inandrasany mba hidera izy, inandrasany nanome voninahitra azy, inandrasany mba ampiseho voninahitra eo aminy. Satria tsika dia zanany nataony mitovy aminy isika ry hava malala. Iza no tokony metsika voninahitra? Raha misy tokony metsika voninahitra voalohany indrindra dia Jehova Andriamanitra velona. Ninona zavatra mandalo amin'ny fiainanao isaora izy, me voninahitra izy. Tsara anao Jehova. Mangataka atsika mangataka examen. Andehanao examen baka. Jesosy baka. Rahabe fitiavanao baka. Raha azony baka aiza atsika? Any amin'ny disco arrosazy vita baka ny tany misy atsika nefa atsika teo mitomany hoe baka. Ry hava malala, oka mba hovatsika ny fotsika fa anandratra ny Andriamanitra, anandratra ny Jehova rahabe fitiavantsika, ometrika azy ny voninahitra, ometrika azy ny voninahiny satria tsy omeno any hafa io. Ry havana Jehova Andriamanitra rirany me voninahitra, me voninahitra, mandilatra zay rehetra omeno voninahitra, mihoatra zay olona rehetra omeno voninahitra, Jehova alohan'izany. Raha misy nodera atsika dia rahabe fitiavana Jehova Andriamanitra velona. Andao kalazatsika izy, andao deraitsika izy, ometsika voninahitra izy ry havana. Ny sekren'ny fandesena ry havana, ny sekren'ny fahombiazana, ny fanomezany voninahitra ho an'i Jehova. Derao izy, zany no andrasany ao aminao, no andrasany amiko, no andrasany amitsika. Hoy izy manao hoe voninahitro tsy omeko ny hafa izy. Azo omenan'izan'izany voninahiny ry havana. Amizay rehetra ataonao ry havana, omeo Andriamanitra ny fonao, derao izy amin'ny fonao rehetra, derao Jehova ry havana, ome voninahitra izy ry havana. Saotra Jehova Andriamanitra, de voninahitra lehibe no atolotra mandraka rivanao Jehova ray malala tompony sabata ao. Misaotra Jesosy malala ao. Alleluia. Amen. Halleluia. Baka anareo io. Halleluia. Saotra ny anabavy Maria, saotra ny anabavy Soamevitsika ao anatin'ny tamin'izany teny mamy. Etitra tsara izy miteny. Ahoana nareo mahazo baka iny efa izy nareo mandeha disco, izy anomenareo voninahitra. Nefa talohan'ny nahazoana an'le baka, talohan'ny angalana an'le baka, taizany nandeha nandohalika teo amin'Andriamanitra, nitomany mihitsy, Andriamanitra mba omeo ahy baka io. Rehefa azo le baka, mibakabaka any anaty karaoke, any no manome voninahitra ny tsy Andriamanitra. Androany tsika tena ame voninahitra n'Andriamanitra isika. Andriamanitra dia miteny misaotra ny anabavy Soamevitsika satria zavatra ngezabe zany toriteny zany ary mahafinaritra. Ary Andriamanitra miamaly fitianao, dia mitombo fahasoavana, mitombo ositra, dia ampiasain'Andriamanitra foana ny an'anabavy Soameva
dia misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa izay mankasitraka na ny nivavaka na ny nandika ny tenin'Andriamanitra sy namidina na ny nitondra tenin'Andriamanitra fa ireo fankasitrahana ataonareo reketin'izy ireo am-po ary ireo fankasitrahana ataonareo ireo atonga an'ireo olo ireo tena hoe androso foana dia ahery foana dia mbola hanao tsaratsara kokoa hatrany ka dia mankasitraka anareo dia nareo koa hamaly fitenareo ny Andriamanitra. Isaia 2:7 zany Jehova, zany no nanarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny saron-javatra voasikotra. Andriamanitra ry havako saro-piaro amin'ny anarany Andriamanitra, tena saro-piaro. Ary Andriamanitra misy fotoana manao zavatra tsy noho isika fa noho ny anarany. Io anaran'Andriamanitra io zany tena mahasaro-piaro anazy io, dia tsy fony lotoana mihitsy io. Ary misy fotoana tsika rehefa manao tsy mety dia mandoto ny anaran'Andriamanitra dia tena tsy eken'Andriamanitra mihitsy. Ary misy fotoana ary tsy mendrika anaovana zavatra tsika noho ny fahotantsika fa ataon'Andriamanitra indray zany noho ny anarany, noho ny anarany masina. Zany Jehova hozy izy, zany no nanarako, voninahitro tsy omeko ny hafa fa anahy ihany. Alleloia. Na ny fiderana ho an'ny saron-javatra voasikotra. Ny mahatonga antsika kristianina mivavaka tsy mety lasa lavitra dia izao: afangarontsika amina zavatra hafa Andriamanitra. Raha vao tsika no olona mivavaka miara-mandeha amin'Andriamanitra ka manafangaron'Andriamanitra amina zavatra hafa dia tsy mamokatra ny zavatra ataontsika, tsy mamokatra. Ohatra, ianao kristianina, ianao mivavaka nefa ianao mandeha tsy mahazo zazakely, tsy mety miteraka, dia mandeha makany amin'ny mpitaiza zany le dadarabe ireny na le mpisikida ireny, dia tehiteny aminao fa tsy azo zaza ianao, na mahazo zaza ianao fa iny zaza iny mbola ilanao an'Andriamanitra koa iny, ary mila tena tsofina rano sy tena hoe entina mbavaka mafy iny. Fa ny zavatra rehetra azo avy amin'ireny fanompoan-tsampy ireny ry havana dia zavatra tsy maharitra ary zavatra tsy voaro amin'ny etraketraky Satana. Tsy etsatsetsatsarotra ny teneniko anareo fa raha misy eto olona nangatady zanaka tany amin'ny dadarabe, tany amin'ny mpisikity, dia za tena miteny anareo fa eto aingana iny zaza iny dia aseho ivavahana iny ametrahan-tanana iny, tena tsofina rano iny raha tianareo ho lasa lavitra. Fa iny zaza iny dia na iny zaza maditra be, na iny zaza tsy mety tafita amin'ny fiainana, na iny zaza iny maty tanora, ratsy fefara, mety lasa tena mety tsy fantatro, lasa sarim-bavy, mety lasa jiolahy tsy fantatra. Any Andriamanitra manao antso avy aminareo. Raha misy taminareo nangataka zaza tamina lalana sampy, tsy izay no nidirany tsy izay no toro-tentsika, fa sendra tsaroako eto izay zavatra izay. Mila tolotra an'Andriamanitra iny zaza iny, mila ivavahana, tsofina rano iny zaza iny, ary tapahana ny ozona fa dia iny zaza iny dia tena teneniko anao fa tena tsy lasa lavitra iny, ary zaza tsy ahita fiadanana eto amin'ity tany ity zany iny. Izay aloha zany zavatra ngezabe. Raha mananjanaka an'izany nareo dia mila tolotra ny Jehova, mila tena tsofina rano atolotra izany, tena le ohatran'ny fanoloran-jaza nataontsika tamin'ny 2020 tadidinareo, 2020 tsika sa 2019 nanao fanoloran-jaza iny, izay Ranabavy no anisan'ny nanaovana an'iny voalohany, satria izy ny tena tery tao anatin'izany hoe fanoloran-jaza izany. Eto Andriamanitra
dia milaza ny anarany ary tetazona ny anarany. Fantatrika tsara zany Jehovah zany, voainga antsika nanazava an'izany hoe iza moa Jehovah. Zany Jehovah zany dia anarana tranainy indrindra ny itsoina an'Andriamanitra. Anarana tranainy indrindra ny itsoina an'Andriamanitra amin'ny Genesis 2:4 no itsoina an'izany. Manomboka ny itsoiny ny olona zany Jehovah zany. Na dia efa tamin'ny voalohany ary tao anatin'ny fanoratana dia tao anatin'ny fanoratana dia efa Jehovah voasoratra. Fa raha tsika mijery any amin'ny Genesis 2:4 andininy 5 rehefa miteraka ny zanany Iseta, rehefa niteraka Genesis 2:4 andininy 5 ary Iseta koa niteraka zazalahy ary ny anarany natao hoe Enosy. Tamin'izany vao niantsoina ny anaran'i Jehovah. Zany tamin'ny Genesis 2:4 andininy 5 vao natsoina voalohany zany anarana Jehovah zany. Tamin'izany no niantsoina, zany hoe anarana tranainy indrindra niantsoina an'Andriamanitra. Ary efa niresantsika hoe inona moa no dikan'ny Jehovah? Ny dikan'ny Jehovah dia hoe Yahweh. Inona moa dikan'ny Yahweh? Yahweh zany dia anarana mahafoaka zavatra, mpamorona, mpanisy fofinaina, mpitsoka, mampisy, mpahary, tsito, anarana angeza zany. Voalaza koa ny Jehovah hoe izay izy, izay koa izy. Zany hoe tahaka n'ilay voalaza amin'ny Apokalipsy, alpha sy omega, fiandohana sy ny fiafarana. Alpha sy omega zany antsika izay tsy malala, anarana alphabe zany, ohatry ny A B C D E. Fa ny alphabe grika, alpha ny voalohany dia omega ny farany. Ohatry hoe A zany zao alpha dia omega zany Z ohatra, raha zay no azo ilazàna antsika. Dia alpha sy omega, Andriamanitra. Andriamanitra zany dia tazona an'io anarana io, ary Andriamanitra dia saro-piaro amin'io anarana io. Ary Andriamanitra dia manam-boninahitra, ary ny voninahitr'Andriamanitra dia ambony, lavitra noho ny voninahitra rehetra izay misy, ary saro-piaro Andriamanitra amin'io. Zany Jehovah izy, zany ny anarako, ka ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Raha ohatra zany ianao manao zavatra dia sady mivavaka ianao no miankina amina zavatra hafa dia tadidio fa tsisy eo mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny antony dia zao: Andriamanitra tsy tia miara-misandratra amina zavatra hafa zany. Ohatra hoe andeha lalana maizimaizy ianao ohatra, sady mivavaka ianao mitondra basy. Za taloha nisy olona taloha epela be, misy client zay taloha dia ianao izy tsy mila basy, tao izy ianao hivarotako basy dia basy ara-dalàna, mena autorisation ara-dalàna, misy fanao izy tena izay mihitsy. Satria izy ty toerana misy anay tamin'izany, ny toerana misy anay ao an-tranonay, dia izay moa varotra tômôbilina tamin'izany, dia toerana somary mangingina zay. Nao izy tena mila basy ianao tena izy mivady tamin'izany, samy manana basy, caméramia ohatry ny force ilay lehilahy zay, tsy haiko inona moa, fa manana basy atao amin'ny tômôbilina ato, misy basy tonga dia basy be ireny, fusil à pompe ireny, dia mivady ny mandeha miantsena anaty poketriny misy pistolet. Nao izy raha tokony manana basy tao izy dia ampiseho basy io, ty mety aminao. Raha misy ninona izy dia ilainy izy sady mivavaka no manana fiarovan-tena. Zay zao dia tsy mety zay, satria zao amin'ny fotoana ianao miankina amin'iny basy iny dia mody ireo anjely mitoby manodidina anao ireo. Satria raha ohatra ianao ka tsy matahotra, avy eo dia mety noho ny fanananao an'ilay basy dia lasa matoky tena ianao, dia miala ny fatokiana an'Andriamanitra. Ary zany dia toetrantsika olombelona. Isika raha samy misy zavatra roa eo, sady milaza isika fa manana an'Andriamanitra fa misy zavatra hafa ihany koa eo, dia tadidio fa iny zavatra hafa iny foana no omentsika, lasa n'iny foana ny voninahitra, ary Andriamanitra tsy tia an'izay. Hoy izy ilay olona, nisy olona zay nentsika mavaka teto, izay olona izay sendra ny tsinam-pozina ary dia tena
niditra tany amponja. Rehefa niditra tany amponja izy de entina mbavaka tena naovana alim-bavaka mihitsy. Fa nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra tena voaka ny didi-pitsarana fa tafavoaka izy. Tena hoe tena nifadiana hanina. Satria izay moa mampihinana nifadiana hanina na nanaovana alim-bavaka ray am'izay. Hiakatra fitsarana. Hoe mba hivoaka ny amponja. Efa tany amponja moa izy no tsy teto izy voalasa tany amponja. Fa le izy le tao nisy an'izay olona izay no natonga anazy. Natonga ny fianakaviany niaraka tamintsika teto tamin'izany. Fa izao zany zavatra tena tsy mety. Atao ny vavaka nampahiresina tsy maintsy tafavoaka amin'io ianao tsy maintsy hiakatra fitsarana dia efa afaka miresaka moa. Vavaka tsika efa tsy maintsy ohatr'izao. Miankina amin'Andriamanitra. Tafavoaka voaka ny vidim-pisana tena tafavoaka. Taitra be izay mivady resaka. Izay zany faly be mihitsy. Halleloia! Tena mihaino vavaka Andriamanitra. Tena misaotra Jesosy. Tsy mifampiresaka tamin'ilay izao no teneniny. Tonga dia ohatra mangatsiaka ve? Ela izy koa izy tena marina nisy olona namana fantatra izy nisy nafantatra olona misy namana tena mpahalalana ambony tao. Hitanao? Zany zavatra zany lasa maka ny voninahitr'Andriamanitra. Tadidio fa ianao. Zany mahatonga ny rehefa mitondram-bavaka nareo mitondram-bavaka ny fianakaviany nareo na mitondram-bavaka namana dia ampahafantaro an'iny olona iny fa entina-bavaka izy. Ampahafantaro fa nentina tena tsy an'Andriamanitra ny adiny. Dia atao fantany fa tsy ohatr'izao izy raha tsy Andriamanitra. Fa ny olona izay foana hoe nentina-bavaka dia avy eo tafavoaka avany dia tsy dia misaotra an'Andriamanitra fa ny tena marina koa nge nisy olona fantatra tao. Ka izany no tena hoe rehefa nale olona fantatra iny ary mbola avy amin'Andriamanitra. Fa izany hoe ilay voninahitr'Andriamanitra zany tsy nandeha tany amin'Andriamanitra. Ilay voninahitra zany tsy nakany amin'Andriamanitra. Fa ilay voninahitra zany nakany amin'ilay olona fantatra. Tankitankina ihany tamin'izany hoe fa ny tena marina mifanohitra amin'izany. Ny zavatra rehetra mitranga eto amin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra mitranga eo amin'izay, na misy olona hitanao ary iny nisy olona nanampy anao, tadidio fa avy amin'Andriamanitra iny olona iny. Mbola Andriamanitra no nandefa an'iny. Raha hijeritsika any amin'ny Exodosy, any amin'ny 10, Exodosy 20 nge jerentsika. Raha hijeritsika any amin'ny Exodosy 20, ny didin'Andriamanitra voalohany nge rehefa namalala. Ny didy voalohany tonga dia izao aza manan'Andriamanitra hafa fa za ihany izy Andriamanitra. Izany Andriamanitra tena saro-piaro Andriamanitra. Saro-piaro amin'ny anarany Andriamanitra ary ny voninahitra. Ohatra hoe manao alim-bavaka nareo amin'ny alina alohan'ny hatory. Be mpamosavy be ohatra ny an-tranonareo. Fa le hanina iny dia tsy azonareo adino mihitsy mieritreritra ny mpanjaka be an-tany. Efa niditra ohatrany hoe mpanjaka be an-tany. Rehefa bavaka dia tadidio. Fa tsisy eo ny voninahitr'Andriamanitra satria ny voninahitr'Andriamanitra tsy ataony eny amin'ny sarin-javatra voasikotra mihitsy. Ny fiderana azy tsy alefany ihany. Andriamanitra zany mila mijoro irery. Raha tianao iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra dia Andriamanitra irery. Be dia be ny zavatra fangaron'ny olona amin'Andriamanitra, ataon'ny olona miara-miasa amin'Andriamanitra. Raisin'ny olona ohatran'ireny teny Marizo ireny mihitsy. Fa mijoroka ve ny kifafa? Atao daholo. Dinako moa momba ny sahafa iny, misy ohatran'ny sahafa izay koa atao finonompoana ohatr'ireny. Mila vady ianao. Tianao ny vadinao. Dia mivavaha ianao amin'Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra, tambavaka ny tokantranonao, fahazam-pandropandroanao amin'ireny zavatra rano amin'ny vera. Iny moa ilay mahatonga ilay rano amin'ny vera iny mampionona. Asiana rano amin'ny vera dia amin'izay tsy maninona betsaka. Ireny zavatra ireny. Ianao ange raha ohatra ianao hoe asiana rano amin'ny vera dia tsy manafika ny mpangalatra. Fa raha pitso ianao mifo dia iny rano amin'ny vera iny nge nomenao voninahitra.
betsaka ny olona manadiny mivavaka aloha ny atory fa tsy manadiny manisy rano amin'ny vera sao de misy manafika araka teny marizo teo tsogorika ny papa misy olona be dia be mahafinaritra raha tsy voavakoka hatramin'ny farany ny amboarantsika fa mahafinaritra ny teninao de be dia be ny zavatra izay tediavin'ny olona aka ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Misy olona zao tena hoe tia mitazoma ny vadiny de maka an'ireny maka ny dadarabe ny dadarabe vovovon-javatra de ampandroana amin'iny le lehilahy rehefa mandro ny lehilahy de rano androniny asiana an'iny de am'izay lasa tian'le vehivavy na le vehivavy koa mandro amin'iny zavatra iny de am'izay mba tian'le olona de ianao zany hatsangana tokantrano nefa ianao zany olona kristianina ihany fa ny voninahitra ingeo menao an'le zavatra tarehan'ny dadarabe inona mpahomby azy ary Andriamanitra tsy te aso anatin'izany de mahatonga anareo tsy tonga amin'le zavatra ilainareo satria mbola afangaronareo tediavinareo sizara ny voninahitran'Andriamanitra tediavinareo sizara ny voninahitran'Andriamanitra fa ny voninahitra ozy Andriamanitra tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny saron-javatra voasikotra andeha hianatra de mikohaka kely eo amin'le sary vongana vehivavy iny manao akanjo mangamanga izy matetika de akanjo fotsifotsy mary ary havana malala mialatsiny aminareo raha misy an'izay ao fa aza mena saron-javatra voasikotra ny fideranan'Andriamanitra Andriamanitra ny ankofy eo aminy any eo aminy any ary havana misy zavatra maro finonompo nataon'ny olona de adin'ny olona fa Jehova mpamorona Jehova mpampisy fofinaina mpitsoka mpahary tsitoa mpanome fiainana Andriamanitra rery ny tsisy nanome fiainana isika rehetrarehetra no men'Andriamanitra fiainana daholo zany tokony hiderantsika azy Jaona 5:5 hoy ten'Andriamanitra izy de nanana fiainana ho azy fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy de tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy zany ny Jehovah Andriamanitra ito de nanana fiainana tsisy namboatra izy tsisy nanome fiainana tsy nila nizaniza Andriamanitra rehefa hita amin'ny fiainanao tsy mila nizaniza zany fa izy rery de mahatany fiainanao Alleloia izy rery de mahatany fiainanao ary zay rehetra ilainao zay rehetra tediavinao hainy ny manome an'io anao misy olona mieritreritra mihitsy hoe zavatra tsy hain'Andriamanitra fa hain'ny dadarabe ohatra hoe akaiky kely fa maninona ny olona pira indrindra pira evangelika no mahavita manatona an'ireny olona le hoe mpanome hery mpanome ositra hitanao misy olona hoe raha te halaza ianao te hahazo olona ianao te hahasintona olona te handresy lahatra zavatra zao de manatona an'ireny olona ireny de menomeny zavatra ireny fa ny voninahitra lasan'ireny fa tsy lasan'Andriamanitra ary sarom-piaro Andriamanitra raha tianao Andriamanitra raha tianao alleloia raha tianao iseho amin'ny fiainanao voninahitran'Andriamanitra de aza afangaro amin'izy amin'izy aza afangaro amin'inona na amin'inona ary havana malala ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 40:20 ozy Andriamanitra ahiretonao Isaia 40:7 ka hatramin'ny 12 iavakitsika hoy ny ten'Andriamanitra noho ny anarako de hononiko ny fahatezerako ary mba hiderana de manindry fony aminao mba tsy ho hamongorana anao ory avana mandefitra Andriamanitra ny amin'ny fahatezerana noho n'inona noho ny anarany satria averiko aminao fa saro-piaro Andriamanitra amin'ny anarany saro-piaro Andriamanitra amin'ny anarany
dia hononiko izy ny fahatezerako noho ny inona noho ny anarany noho ny anarany zany dia tandremany ry havana alleloia dia honono ny fahatezerany ary mba hiderana azy a dia manindry fo aminao izy tanao ry havana mba hahafahan'Andriamanitra mba hahafahanao mideran'Andriamanitra dia nomeny famindrapo ianao lalina nge zany ry havana antitra zany tezitra fa hononony iny a noho ny anarany mba hahafahantsika midera azy dia namindrany fotsika namindrany fo misy gadra avoaka hira-pirenena fotsiny rehefa any amin'ny fonja amin'ny voninahitra ny firenena zany ro any teteny aminao a fa ho fideranan'Andriamanitra ny tsy namongoran'Andriamanitra antsika tanatin'ny fahotantsika io tsy lany ringany tsika ary Andriamanitra ny teny amin'ny Isaia 7:20 ny tenen'ny rana Vavy Maria Soameva teo Isaia 7:24 moa le ny tenen'ny ranabavitsika teo Isaia 7:24 moa ny teny ohatry ny teny Isaia 7:24 zay Soameva teo raha tsy diso ahy ay 7:24 misaotra anareo izao olona miforonoko azy ao ay zay le teneny teo izao olona miforonoko azy ao no hanambara ny fiderana tanao any amin'ny 9:1 izy miteny manao hoe misaotra anareo rehetra fa hitako hoe mifantoko nareo halleloia za dia za ihany ny Jehovah ozy ary tsy misy mpamonjy afa-tsy za za efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa atao aminareo dia anareo mivavolombeloko Jehovah ary zano Andriamanitra eny hatramin'izany andro zany dia zano izy ary tsy misy maharombaka ny an-tany fa miasaka izy moa ny asakana fa n'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba hahafahany misandratra mba hahafahan'ny anarany misandratra zao olona ny fironoko azy ao izy nanambara ny fiderana ny fironon'Andriamanitra mba hanambara ny fiderana azy ianao fa tsy hanala-baraka ny anarany ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tokony hoe ninona zavatra eo amin'ny fiainantsika dia tsara fantatsika foana hoe Andriamanitra ny antony io Andriamanitra ny antom-pisiany io tsy nisy io raha tsy Andriamanitra tsy nisy ireo raha tsy Andriamanitra halleloia indro any amin'ilay Isaia 7:20 zao tsika 9:7 noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako mba hiderana dia manindro fo aminao mba tsy hamongorana anao satria sao dia tsisy midera hozy Andriamanitra ny antom-pahavelomanao tokony hideran'Andriamanitra ianao halleloia ary raha teo ela velona dia mideran'Andriamanitra halleloia indro ny dioviko ianao nefa tsy toy ny volafotsy efa nizaha toetranao tao amin'ny emy a tao amin'ny fahoriana no ny tenako no ny tenako ihany ny anaovako an'izany a indrisy lotona ny anarako ary voninahitro tsy omeko ny hafa tazomiko anahany hozy Andriamanitra miano ary Jakoba sy ry Israely izay natsoko tsy miova zany voalohany ary zako ny farany atsika tsy handoto ny anaran'Andriamanitra atsika tena amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ndao totsika eo ambonitsika manaraka atsika ny voninahitr'Andriamanitra ny fisandratan'Andriamanitra satria ny voninahiny tsy omeny izany raha ohatra zany ianao tsy hananatra ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy misy voninahitra ianao voninahitra zavatra hafa ny anananao fa tsy ny voninahitr'Andriamanitra miaraka aminao ny voninahitr'Andriamanitra tsy omeny ninninona tsy omeny zavatra voasikotra tsy omeny trangan-javatra tsy omeny nizaniza fa anazy ihany
dia raha tianao ny anana ny voninahitr'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy ny entinao miaraka aminao. Alleloia. Lehilahy anankiray mahay mitondra camion be hiampita amin'ny tetezana, efa noteneniko anao zany, nangovotra. Tena tsy nahazahany za teo izy fa tena andao hivavaka tsika. Fa vao tafavoaka teo izy tafita Soamantsara ny camion, tsy mahalala anganareo izy izy. Ary hoe dia mbola matahotra fa firy taona nitondrantsika ity camion ity. Tsisy voninahitr'Andriamanitra hiseho amin'ny zavatra ohatr'izany amin'ny olona ohatr'izany. Betsaka ny olona tena hoe tsy mety hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy ny fiainany satria solon'Andriamanitra. Satria tsy Andriamanitra no misandratra eo. Fa raha tianao nisy andratany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainao dia miaraka aminao mihitsy Andriamanitra dia izy mihitsy ny asandratra ao. Dia ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao dia ho voninahitr'Andriamanitra. Raha bokosy be sy boky lozatra be ianao izy Soameva dia ataovy voninahitr'Andriamanitra zany. Tsara tarehy ianao, ataovy voninahitr'Andriamanitra zany. Ohatry hoe tanysaina zao izay mantsy sady taranaka arabo izay taranaka sinoa, fangaro daholo ny sinoa karana zany dia lasa tsara tarehy kely ohatr'izao izay. Fa tahian'Andriamanitra ianao, fa soavan'Andriamanitra no toy izao anao. Alleloia. Mety ny asa ataonao dia Andriamanitra omena voninahitra nanome anao saina matsiro, nanomezan'Andriamanitra anao fahasoavana nahafahanao namita ny fianaranao. Fa tsy ny mpampianatra ao no indraindrainao hoe raha tsy nisy an'iny mpampianatra iny tsy ohatr'izao. Za nanana chef izay tany amin'izaho vao nanomboka ny asa dia nisy chefko teo amboniko izay. Tena betsaka ny zavatra nampianarin'izy izay anahy. Eto Frantsa eto moa izy amin'izao fotoana izao ary misy fotoana izy mety mijery kely antsika eto. Fa betsaka, misy fotoana izay mifankahita tena misaotra azy aho, izaho misaotra anao fa tena tsy tonga ohatr'izao raha tsy teo ianao nampianatra. Fa ny tena marina tsy azoko adino fa mbola Andriamanitra koa no nampiao anahy tamin'izany olona izany. Fa nampianatra zavatra maro aho izany olona izany. Ary anisan'ny tena hoe nisy zavatra nataony ngeza be mihitsy netiko mandraky ity ny androany. Fa tsy azo adino fa nampiao anahy tamin'izany olona izany mbola Andriamanitra ihany koa, ary Andriamanitra no teo ambonin'izany rehetrarehetra izany. Ary izany rehetra izany dia voninahitr'Andriamanitra. Tsy afaka ny hanome voninahitra olona mihitsy hoe ianao no tena raha tsisy anao tena tsia, raha tsy teo Andriamanitra, raha tsy teo Andriamanitra nampiao anahy taminao, nikasika anao mba ahitako fiteny anatrehanao, zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Alleloia. Tonga ny haitany lavitra ianao, tsy ny fiarakodianao fa fitahin'Andriamanitra anao nanomezana ny fiarakodia sy nitahiana ny fiarakodianao andeha tsara tonga. Alleloia. Ry havana, ny voninahitr'Andriamanitra aza mentsika zavatra hafa. Ny fideranan'Andriamanitra aza alefantsika ny amin'ny sary vongana sy ny sary ny zavatra voasikotra sy ny trangan-javatra. Fa omeo an'Andriamanitra ny fiderana ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony teo amin'ny fiainana. Fa saro-piaro amin'ny anarany Andriamanitra. Alleloia. Miasa mafy mihitsy mampino no ambadika ao mandika ny teny amin'ny za miteny eto dia mampino no ambadika ao mitory teny mandika ny zavatra teneniko eto amin'ny rahalahintsika maniko. Asan'Andriamanitra daholo izany. Alleloia. Ry havana, ataovy ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Manaiky ianao manomboka androany hoe ny zavatra rehetra io fahasoavana rehetra mitranga amin'ny fiainana hoe tena avy amin'Andriamanitra. Meo an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra rehetra io. Dia tena hotafian'Andriamanitra ny voninahiny. Io fahombiazana io na ianao fifalianao io. Za teneniko anao ry havana. Za miteny amin'ny vady aman-janako koa matetika jerenareo ity fiainantsika. Jesosy no nahatonga an'izao.
sotoana eo am-pisakafoanana eo ty tena teneniko anao a za matetika eo am-pisakafoanana te hitomany tena voakasiky fotsotsotra zao voko mahita lo sakafo reo hoanina hoe jesosy a misy olona any mbola mandeha mitotototo rahangah efa mifiariva mandeha mandondoniny an-tranon'olona hitady zavatra azo menany dady aman-janany betabekeny olona tsy misakafo ravana betabekeny olona tsy misakafo ariva na misakafo maraina fa ianao manana sakafo misakafo intelo isan'andro mihinana goûter mihinana fruit sy ny sisa meo voninahitra Andriamanitra tsy dady io rakizy a dadanay tena mery miasa be tsy dady fa mbola Andriamanitra namery any dada sy napahitany dadany io azy io sy nahitany nareo alleloia ry havana tahiny tompo anie tsika rehetrarehetra tianao ve hiverina eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra azo menany hafa-tsony azo menany izy anizy tranga matetipitranga zany zavatra tenen'ny ranabavitsika tena misy ny fahamparozoana misakafo zavatra pitranga zany tenen'ny soameva zany a rehefa amin'ny andro sarotra ilain'ny olona Andriamanitra de mitady an'Andriamanitra nge rehefa zay moa de mahita an'izany matetika arak'izay teniko aminao zay hoe zavatra tena matetika hitanay zany zavatra zany hoe eto amintsika eto zany ny fangataham-bavaka ray camion fa ny fijoroana vavolombelona hoe ty le ny valy le vavaka tsy ray camion fa mety ray bisikileta ray bisikileta na ny ray tonga de ray vilany a ny fangataham-bavaka fa atsasaka sotro kely mba misy valiny kely hoe tena misaotra an'Andriamanitra fa ohatr' zao da ary iny matetika pitranga inkina zay ary ohatr'izany taloha zay analabaka taloha de zao teo ao Faravohatra tao misy fiangonana de any daholo ndao any misy vavaka fangataham-pitahina ho an'ny fanadina tonga tany daholo fa mivaly ny baka vita baka fotsiny a de efa manala azy vita baka ao Antsahamanitra ranabaviko masaka eto dinao zany izy zany manala azy vita baka ny laka misy ariva mivaly moa iny de efa tsy fantatra intsony efa aizany tsisy anao mivaly zany ny baka efa zao am'izay zavatra postenao amin'ny Facebook asa frais ariana baka en poche ry havana androany za tena teteny aminao hoe tianao ve eo amin'ny fiainanao isy zavatra hiforona isy zavatra tsy mety aminao ho tsofin'Andriamanitra hiala eo tianao hoe zany hoe misy zavatra ho arian'Andriamanitra ho ariana zany tsy hoe ariana zoetena fa ho ariana satria pary Andriamanitra tianao hoe ary zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra azo menany hafa ny voninahiny azo ataony amina zavatra hafa fa tsy havelan'Andriamanitra izy voninahiny any zavy ozy Andriamanitra ny namono ny voay de ny olona de vony ny ravaka ny vanginy de ataoko tsisy zay koa mpankafy tena marina mihitsy zany hoe Jesosy ndray mitomany rehefa vita baka ianao alohan'ny baka Jesosy atao miavaka ta io ny filôko izy avy nataotra filô inay reny ny tena nangalana tsilo iny le teneko amin'ny filô rapitso latsinay mantsy ny filô ratsy diso adiny telo sasany fa any Antsahamanitra de efa Jesosy indray no mitomany mahita anao mamitapona vita ny baka
mivaly eo moa io de efa tsy mamitapona indray filazanao fa sady mamitapona mideadehaka. Mahafinaritra manao filo de tahiny tompontsika. Ny zavatra tiana tenenina eto de zao, betsaka amintsika no misy zavatra tadiavina fa raha vao afangarongaronao amin'ny zavatra hafa io, Andriamanitra nge ravana ka Andriamanitra tsy azo fitahana, fahatatr'Andriamanitra hatramin'ny anatin'ny fonao. Zany mahatonga anay ry havana, nenay na vary ray sotro hoaninay ary de ataonay tena hoe tia Andriamanitra, tsy ity raha tsy ianao ary voninahitra ho anao. Halleloia. Fiainana manontolo tao voninahitr'Andriamanitra, fa ny voninahiny tsy omen'ny hafa, zay maha-Jehovah ny Jehovah. Ka tianao hiseho eo amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra de aza maka zavatra hafa ankoatran'Andriamanitra. Aza maka. Mahina fiarovana ianao, tsy basy ny vidinao fa vavaka atao mafy, lohalika foreto. Halleloia. De tianao ho endry tsara amin'izay lamina tsara, mivavaha matahorana Andriamanitra ho tafian'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Hitanao zany raha amin'izay tonga izany tena mijery anao fotsiny izy de raraka. Zany ody fity zany nge ravina malala zavatra tena tsy tokony ataon'ny olona mihitsy. Zany hoe olona manao ody fity zany de olona tena tsy azoko mihitsy. Ianao ve ravina de tianao, ianao zany tena tsara aminao miaraka amin'ny robot e. Olona voan'ny ody fity zany olona mety tsy tianao kosa nefa am'le meny dadarabe de tonga de lasa tianao mihitsy de ohatran'ny robot. Tsy aleo mividy robot ty. Mety efa misy hivarotra iny ao. Hitazona vady amin'ny ody fity ve ianao de mahazo aina ve ianao hoe ty olo ty zao raha tsisy ody fity zany tsy tia anazy zany kory. De faly ianao ty avy lehilahy tsy tobony tena ty anao izy noho ny ody fity. Nefa eritreretinao ao anatin'ny tokantranonao tsisy voninahitr'Andriamanitra iseho zany. Chérie, je t'aime. Efa ody fity mampiteny azy an'iny fa ianao tsisy. De tsy mampahazo aina, tsy mety ary tsy iseho ny voninahitr'Andriamanitra. De aza manao an'izany. Atsoa hoe Andriamanitra. Fa Andriamanitra nahafy anao ny voninahiny fa ho hitanao fa tsy raha amin'izay izy ny jo taraiky mahita anao e, misy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tokantrano ry havana, tena teneniko anao fa ny tokantrano rehefa ao Andriamanitra manjaka fa tena mamy foana io, ohatrany mamy foana io, tena marina e. Fa io tokantrano io aza ray volana io de mangidy io. Inona tsy ataonao rehefa atao mariazy? Gâteau de menanitra amin'izay fa anana de inona ny tsy atao fa ray volana ihany io de efa mampite-hitady ody fity. Fa ampanjakao ao Andriamanitra fa mamy foana io, mamy foana io. Halleloia. Za ry havana teneniko anao hijoiko avy eo za sy ho vadiko io isan'andro. Ohatranay mbola mihoatra amin'izay tamin'ny mbola vao niaraka taloha. Fampiantso. Zay efa mpiantso foana amin'ny telefônina. Ato anatin'ny facture ny telefôninay de tsy afa-tsy izay mivady ihany no fampiantso, mahazo aina mihitsy ny opérateur. Zay mivady ihany no mifampiantso. Ela de ahoana? Manao ahoana ina vaovao? Fa natsy ny telefônina e. Voangy zao ohatr'izany. Tsisy fotoana zany ay mivady tsy miresaka ela be amin'ny telefôna. Samy manana écouteur aketo de efa samy manao izay ataony fa samy mirety. Ananeny, ina vaovao an'lahy? Satria maninona? Tsy eo ny voninahitr'Andriamanitra. Resinay reny mpanao ody fity amin'ny taoniny indray. Za tsy ampandroa mampionona amina rano misy iny ty izy tsy omeko ody. Fa milamina tsara satria eo ny voninahitr'Andriamanitra. Eto tokantranonareo ireo asio fahamasinana ange. Ohatra zany ianao ranabavy na ianao rahalahy, de tena efa tsy afaka intsony le fifankatiavana ao tokantrano. Manamasinina tena. Manamasinina tena. Eka zany efa teneniko izany nge fampianarana e. Manamasinina tena. Tsy ny hoe
be dia be ny olona hoe tetazona ny ramose nareo vehivavy dia atao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty manamasina tena asio atovy manarika eo Andriamanitra fa raraka io a mahery lavitra noho ny ody fitiany tantarabe ny Andriamanitra fa na mampifankatia mihitsy ny alefany dia mampifankatia anareo menakavy eo an-tokantrano ao. Halleloia. Sady ny vady misy fotoana ohatr'izany mihitsy samy amin'ny lera mitovy samy micomposé samy efa te hiresaka malahelo dia mihoana ny appel dia samy tsy mahazo ny fitiavana rana ny tokantrano revana ao Jesosy manjaka ao Andriamanitra fa misy voninahitra Andriamanitra anie voninahitra Andriamanitra ataony dia avy aloha anjaka ao anatin'ny tokantranonao hotahiny tompony itsika rehetrarehetra aza rehefa naiza naiza tsony fa tsy alefa n'Andriamanitra any ny voninahiny aza sina nininina tsony fa tsy alefa n'Andriamanitra any ny voninahiny raha tianao nisy eo ny voninahitra Andriamanitra dia Andriamanitra rery atao mitsanga aloha dia ho hitanao zany dia hotahiny tompony itsika tsirairay avy mino fa voarainao zay afatr' izay ny voninahitra Andriamanitra aloha iseho amin'ny fiainanao fa raha ohatra ianao tena resy lahatra dia Andriamanitra irery atovy iva ao anatin'ny fiainanao sy ny tokantranonao sy rehetra ataonao fa tsy tsara iseho ny voninahiny manana ady aman'olona ianao amin'izao fotoana izao omen'Andriamanitra fitaovana maro ianao mety ataony nafantatra olona ianao mety omeny tsy fantatro avy izay fitaovana rehetra omeny ahafahany mampandresy anao fa aza adinonao fa izy mampandresy anao avy aminy ireo zavatra rehetrarehetra izao aza miomana ny amin'ny voninahitra olona ianao amin'io adinao io aza miomana ny anandratra nizaniza ianao amin'io fiainanao fitetaka amin'ny tany io fa miomana ny voninahitra n'Andriamanitra esory ny zavatra rehetra mba ahafahan'Andriamanitra miasa rery hisandratra rery fa ny asa tsy omeny ny hafa ny azy ny voninahiny ary tsy ataony mifangaroaro amin'izanizy Andriamanitra te handray an-tanana ny fiainanao rery izy rery ary te teny aminao izy hoe vitany rery io. Halleloia. Jehovah mpamorona mpanisy fofinaina mpitsoka mpanisy mpanisy ny tsy misy ampahary ny tsy misy tsy to tsy hay tohaina izy mbola ho izy. Halleloia. Any amin'ny Apokalipsy amiranako azy Apokalipsy fa 1:20 ary izy koa tamiko tanteraka ireo zany alfa sy omega fiandohana sy ny fiafarana za maimaipoana ny loha ranonaina ho any izay mangeta eto. Halleloia. Izay maharesy no andova izany zavatra any ary ho andriamaniny ary izy ho zanako fa ny isa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonotra sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy ary ny mpanangirira dia anana ny anjarany eny amin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Andriamanitra eto dia miteny amintsika fa izy ny fiandohana sy ny fiafarana atomboy ao aminy zavatra izay ataonao fa efara ao aminy tsy azo elana izy Andriamanitra eo foana. Halleloia. Dia tsy maintsy eo foana fa izy androany amin'ny maimaipoana ranonaina ho an'izay mangetaheta. Andriamanitra reny ny afaka manome an'izany fa ampidiro izy asa hanome an'izay afanomezana ngezabe ho antsika izay. Andriamanitra reny ny afaka momba antsika sy miandry antsika eo amin'ny fiainantsika. Lucie Rabearnarivo Lucie Rabearnaivo faly be mahitanao androany avy nitanao dia arabaiko manokana ianao tahiny Jesosy. Sa efa paketo Lucie Rabearnaivo fa za aloha androany vao nahita dia tonga soa ianao. Halleloia. Eo amin'ny fombananao fahamelomananao fiandrasananao tsy mbola nilanizaniza Andriamanitra fa vitan'izany ihany fiainanao
hitantana anao, hiaro anao am'izay rehetra ataonao vitan'izany. Alleloia. Azomena toerana hafa nizaniza fa manjary lasa miala Andriamanitra. Ataovy aloha raha vitanareo fa za mila ny anarako mihitsy ny eo ny voninahitro mihitsy no eo. Antsika raha no antety manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Alleloia. De hiankina aminy tsika, hiankina amin'ny am'izay rehetra ataontsika ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra ny anavavy Sameva nitondra zany teny zany. Misaotra nareo konahitra reno hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra de meno voninahitra isika rehetra. Amen.
rahantsika vavaka izany toriteny zany sy izany hira izany dia avana malala na zahatrehetra ataontsika mizantsika voninahitra n'Andriamanitra satria mendrika an'izany Andriamanitra. Alleloia. Tianao ve nisy andratan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Tianao ve nisy eo ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Ny tokony ataonao dia ny mametraka an'Andriamanitra eo ampovoan'ny zavatra rehetra izay ataonao, eo amin'ny zavatra rehetra izay atombokao, eo amin'ny zavatra rehetra izay andalam-panao fanatanterahana an'izany ianao, dia Andriamanitra atao eo. Alleloia. Fa ho asehony eo ny voninahiny. Fa raha mbola misy zavatra fangaronao an'izany dia mifanohatra amin'izany nisy eo satria tsy seho mihitsy ny voninahitra Andriamanitra ry havako. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Misaotra satria niteny taminay teto indray ianao androany ary nampianatra anay fa misy voninahitra tokoa tena tianao iseho amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Misy voninahitra ao tokoa tena tianao aseho amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Nefa tsy tianao ho tako ny ninninina izany fa tianao tena hoe iseho. Halleloia. Tsy omenao nizaniza tokoa ny voninahitra ao Andriamanitra. Tsy omenao nizaniza androany Andriamanitra dia mangataka izay eto any hoe zay rehetra ataonay, ny fiainanay manontolo ny aminay rehetrarehetra Andriamanitra, dia oka ianao eo afovoany, ianao no isandatra eo ary tsy misy nizaniza ndray anjara sy ndray atanana ny fiainanay afa-tsy ianao dia ianao irery ihany. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra sy mideranao zay satria lehibe ianao, misaotra sy mideranao zay satria tsara ianao. Andriamanitra tsy toa ianao, Andriamanitra lehibe ianao. Andriamanitra misandrata ianao ary oka ny voninahitra ao iseho lalandava ary oka ny zavatra rehetra izay ataonay dia ataonay ho voninahitra ny anaranao Jehovah Andriamanitra. Aza velanao mihitsy mivilivily izahay ka hitoky amina zavatra hafa fa tsy ny anaranao rery ihany. Aza velanao izay miankina amin'nizaniza amin'ny ninninina afa tsy ianao rery ihany. Dia isehony ny voninahitra ao foana ny fiainanay izay tsy miankina fa tsy aminao Andriamanitra. Fa inona moa izany fiainana tsy isehony voninahitra Andriamanitra izany? Inona moa izany fiainana tsy misy voninahitra Andriamanitra izany nefa izay olona mivavaka aminao Andriamanitra? Ampianaro hiankina aminao izay ametraka ny fiainanay, tokantranonay, ny asanay, ny fianaranay, ninninona ataonay Andriamanitra, na ny fifankatiavanay ao an-tokantrano, na ny fivelomanay, na ny volanay sy ny fanananay, fitaovanay rehetra Andriamanitra, dia oka isehony voninahitra ao avokoa satria ilainay izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Makasitraka Jehovah Andriamanitra, makasitraka anao izay ary mamerina ny fisaorana isan'andro isan'andro amin'ireo zavatra rehetra izay efa nataonao sy mbola ataonao, tsy mitsahatra sy tsy manam-pataperana eo amin'ny fiainanay. Ampianaro miankina aminao reto olona ireto, fa misy olona eto mbola tsy mety miankina aminao tanteraka, mbola mitoky amina zavatra hafa. Misy eto mitoky amin'ny soavaly sy ny kalesy, mitoky amin'ny nofo, mitoky amin'ny sandriny Andriamanitra, nefa te isehony voninahitra ao ihany koa. Ary izany olona izany dia tsy amme voninahitra anao raha tonga ny fotoana, satria ireo zavatra hitokiny ireo ny tsy maintsy ho asandrany. Ampianaro izay Jehovah Andriamanitra, ampianaro hitoky aminao ilay Andriamanitra lehibe mahavonjy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Midera sy mihaja, misaotra sy ny voninahitra ho anao tamin'ny natanterahana ity fotoana ity androany, fa avy aminao izany rehetrarehetra izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa ianao mahalala ny mahasoa, ary dia izany mahasoa izany no ataonao, tsy hoferanao, fa hamonjy ny tsirairay avy izay mila vavaka ianao, mila famonjena, mila fitahiana, mila fahasoavana
hijeriny tsirairay avy itety nisy tokantrano isam-batan'olona dia amin'ny anay ny zay rehetra mahaory a dia tsy ho ataonao orin'ny zavatsoa izay tsirairay avy. Misaotra Jehovah'Andriamanitra, anao ny anja ny tera misaotra ary voninahitra dia anao efa tamin'izay dia mandrakizay ary dia votsy satana dia afavitra amin'ny ranao Jesosy a tsy afaka hangalatra ny voninahitran'Andriamanitra ety aminay, tsy afaka hangalatra sy hisosoka aka ny fahombiazana ka aka ny dera sy ny saotra fa ho an'Andriamanitra rery ihany izany ary ny vozaina avavy dia hamoha avy zato eny avokoa aty anatinay tsirairay avy. Misy saotra ray eo. Halleloia, amen. Hivavakantsika amin'izao fotoan'izao amin'ny firenena dia mampandrosotsika nanabavitsika Iama avy any Koweity hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo ary nanabavy Iama anao ny fitenenana. Tainy tompo paster dia tainy tompontsika rehetra manaraka izao fandaraka vavaka izao mbola iray vavakantsika amaranantsika fotoana sady vavaka amin'ny firenentsika. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra velom-pisaorana anao zahay, velom-pisaorana anao zahay Jesosy satria tena tanteraka teto indray sitraponao rehetra. Velom-pisaorana anao zahay satria mbola nomena izany teny maminao izany. Teny mamy Jesosy izay tena mbola mampianatra anay tokoa. Teny mamy izay tena mbola hoe entinay miatrika ny fiainanay, mbo fiainana hoentinay eo anatrehanao rery ihany, fiainana tsy hitoky amin'ny zavatra hafa Jesosy a, fiainana izay tena hoe tokony ianao rery ny sandratra, tokony ianao rery ny atokisanay, tokony ianao rery ny hitondra izany rehetrarehetra izany sy hitondrasana izany fiainana izany ninona Jesosy na fifaliana na fahoriana Jesosy tsy hitoky zavatra hafa zahay. Dia mankasitraka ray masina tsara indrindra ho nomenao ry mpanomponao izany teny izany, nafafinao aty anatinay izany teny izany satria tokoa ray masina mbola misy izay no misalasala, mbola mivavaka aminao ihany nefa mbola matoky zavatra hafa, mbola manantena hoe fa antsy tena tamin'Andriamanitra nery ny zavatra ireny. Androany izay Jesosy dia tena mena izany teny izany Jesosy izay tena hoe tokony atokisanay na Alleluia. Andriamanitra mahagaga tokoa ianao, tena be fitiavanao anay ka mahatonga anay Jesosy malalo tafavory eto ny ezan'ny tena masina izany. Izay tena mahakasika tokoa Jesosy malalo be fisalasalanay teo aloha ankehitriny izay Jesosy. Dia tena hoe misaotra anao, misaotra nampianatra anay ianao izay tena hoe atoky anao tokoa, hitoky aminao rery ihany, tsy salasala intsony. Mankasitraka indrindra Jesosy malalo, mankasitraka any amin'ireo mpanomponao nampitondraina izany teny masina izany. Matoky tsy meny izay Jesosy malalo fa tsisy na dia iray aza tsy ho voakasika izany teninao masina izany, mba tena ho teny fiainana ho azy ireo tsirairay avy. Ankehitriny Jesosy malalo mbola hivavaka izay ho an'ny firenenay, entinay ampelantananay izany firenena Madagasikara izany Jesosy malalo. Tsy miafina aminao ny faharatsiana, tsy miafina aminao ny tsifisiana, tsy miafina aminao ny zavatra rehetra, tsy fandriampahalemana ny aksida isan-karazany. Jesosy malalo, fantatray fa miaro ianao, fantatray fa tena hoe noho izahay mijoro eto, noho izahay mitandrina ny fahamarinanao, dia indrindra ny ankonanay Jesosy malalo dia tena hoe arovinao amin'ny zavatra ratsy rehetra, amin'ny asan'ny maizina rehetra, amin'ny aretina, amin'ny tsirisiana, amin'ny izay rehetra faharatsiana rehetra Jesosy malalo, indrindra ny fanompoan-tsampy hatsangana izy ireny Jesosy. Tena hoe hitandrina ny fahamarinanao, tena hitoky aminao marina Jesosy. Ario anaty firenena izany fanompoan-tsampy izany, kasiho ny olona tsirairay avy fa ianao rery ihany Jesosy malalo no tena hoe azo itokisana fanompoan-tsampy izany Jesosy malalo izay tena hoe manjaka tokoa anatin'ny firenena dia petraka feno ampelantanana Jesosy antoka tsirairay avy tsy marika aloha, ao ireo hianjadian'ny aretina, niady hatrany, ny aksidany, tena hoe tsy fankazahoana, niara ny mpianakaviana, niady tany izany rehetra izany manjaka amin'ny firenenay Jesosy malalo. Ny hain-tany, ny doro-tanety, ny tsy fankazoan-kevitra isan-karazany eo ireo mpanao politika satria dia tena fahavalony ny fivelomana tokoa izany rehetrarehetra izany dia tena apetraka ampelantananao Jesosy malalo.
noho izay rehetra mitsangana eto entina eo anatrehana eo izany mivavaka rehetra izany dia entina hoe vilia volamena izay tena atokisana i Jesosy efa maniraka ny anjelinao andeha anengy izany Madagasikara izany dia mahatoky an'izany Jesosy mahatoky an'izany izay iray masina tsara indrindra karaha isaraka eto izay dia mahatoky ary andry von'ny vato satria efa mentina izany entanay rehetra rehetra mavesatra aminay izany indrindra ny satria ao anatin'izany Madagasikara izany fianakavianay tsirairay avy izay tena mampalahelo anay tokoa Jesosy dia tena hoe mahatoky izahay efa anengy izany Madagasikara izany ilay rahanao sarobidy amin'ny ravaravany samiresina ravarava izay rehetra tamin'ny fentanana dia misaotra anao Jesosy malalo volamena izao fandarana izao ahafahanay manao izao vavaka izay ahafahanay tena mahatoky mba ianao dia miasa ny fiainanay tsirairay avy amin'ny ankohonanay izay rehetra eto elany lany ny tany izay misy anay firenena izay misy anay tsirairay avy dia efa ray izay ao amin'izany Madagasikara izany dia mahatoky sy izay mba hoe hikasika ny fianakavianay tsirairay avy hiaro azy ireny amin'ny ratsy rehetra ianao hanome azy ireny ny fiadanana ianao dia hiara isaraka eto izay Jesosy malalo izay ny saraka ny fahafonay tsirairay avy dia ao aminao ihany fanahinay dia ao aminao ihany dia aza mahafoy na mahasaraka anay ianao Jesosy malalo anaty iray segonda ary milanao foana fiainanay voninahitra Jesosy malalo dia atolotra ho anao mandratra izay mandrisay aleluia. Alleluia, soratsika an'Andriamanitra ny vavaka izay niarahantsika tamin'ny anabavintsika Iama dia tahiny tompany ianao ranabavy mankasiraka indrindra amin'ny fandraisana anjara dia misoratsika rehetra ihany koa tonga teto naharitra ny ianao hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika tapitra fahafiarahantsika tsy tapitra raha mbola vonina araka aminay ianao dia miditra amin'ny site web ny Aki Radio www.andramokaizo.com ahafahanao mihaino nonjam-peo Aki Radio ary raha mbola tsy tonga amin'irao lanitra tsy hoe dia rapitso indray tsika dia efa iona rapitso alina tahaka izao amin'ny 7 ora rapitso azadiny fa amin'ny 3 ora dia misy ny fandarana takariva mahafinaritra izay rahanao amin'ny groupe izay maharesy dia hitanao indray ny andray anjara eo rapitso ao ny tarika fotoana ao ny toroteny dia miaraka eto foantsika www.andramokaizo.com misy toroteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 ary amin'ny 10 maraina rapitso amin'ny 10 maraina miverinao izao fandaran'izao raha ohatra hoe mbola tsy nahinao hatramin'ny voalohany ianao dia afaka mbola miverina mihainao rapitso amin'ny 10 amin'ny Aki Radio dia misy toroteny koa amin'ny 1 amin'ny 4 sy amin'ny 7 ariva rapitsotsika nefa kay mety taratara satria raha tsy misy ny fiovanan'ny programa dia manao fandarana kely ao amin'ny télé ao Canada tsika rapitso ny fandarana andramoka izao satria rapitso alakamisy dia misy ny émission izay ataontsika amin'ny Madagascar TV ao Canada ka mety taraikiraiky antsika vonomboka rapitso arakaraka ny programa eo fa misy ny fandarana rapitso samita iny tompo aritsika rehetra sotranao hatreny trafarina dia rapitso ilay tsika miona halleluia amen soava mandry daholo tahiny Jesosy